taoriny ny fifidianana iny dia nitafafohy tamin'ny mpanao gazety ny filo vaovao hitantana ny ligina Nalamanga ka raha antsika ao anatin'ny fanadina ity izay nentin'ny namana Zakindora Kotomanana izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny filohan'ny ligina Nalamanga izay. Voalohany aloha arak'izay voalazanareo zay ao anatin'ny taranja kickboxing ny ligina Nalamanga no ngeza indrindra fa misy section anakifatra ao aminazy dikan'izay tsy maintsy aloha zay voalohany anao compétition sy maro indrindra sy vitanay ary tsy maintsy amoaka zay atleta maromaro andeha ho any amin'ny championnat de Madagascar ho an'ny président fédération vidéo fanomana arak'izay efa niteneniko teo hoe misy ny règlement intérieur anay zany tonga dia hokitiako voalohany satria misy zavatra maromaro mila ho ahitsy ao tamin'ny mbola filoha-lefitra zay teo aloha dia zay tsy tokony teny farany fa eo zay tonga amin'ny toerana dia zay ngamba ny zavatra hokitiana ny fananganana amin'ny birao mbola iantso anareo mpanao gazety zay satria aminay amin'ny mitantana zany zany birao ana mitantana ligue Nalamanga zany tsy atsangatsangana foana na tondrotondrona foana ohatran'ny hoe premier ministre manangana gouvernement dia mangataka fimpotona kely zay deux semaines eo dia voantsona fipetraka zay moa tonga dia olazaiko eto ngambany ao ambany gradin Mahamasina ngamba hitantsika mbola misy place malalaka io moa dia miankina amin'ny commune urbaine d'Antananarivo ao zany zay aloha ny angataka fanatotrisana azy indray zany tsy vita moramora fa misy mpamatsy-doka zany eo zany tsy tafapetraka tamin'ny toerana moa zay zany zay vao hiresaka amin'ny mpamatsy-doka sy ny mpanoana dia raha nangana ny amin'le izy dia io hitanareo miandalana eo zany fanangananay anazy arahana ny tokony vokatra tamin'ilay fifidianana dia tsika moa amin'ny mahasportive atsika dia apetraka foana le lay ka miaraba le président lany zany miaraba président Mino fa izy moa no lany tao anatin'ny fifidianana nisy candidat telo nilatsaka ho fidiana anisany tena dia izy dia président Romello zay le fifidianana tsy atao makivy zany ary zany akory tsy entina ihana eo amin'ny nivon'le sport fa atsika ao anatin'le fifaninanana foana kickboxing taranja fanatanjahantena fifaninanana dia efa iainana le fifaninanana zay dia ao anatin'izay zany dia mbola hifaninana ka eto ny fanapahan-kevitra ngambany dia hoe fanatsarana ny section ana avaratrano satria nefa ny mafymatesana nandritra ny taona ary raha andretrarehetra nahita ny vokatra ka eto ahako zany dia mba hametraka kely mihitsy hoe zavatra rehetrarehetra zay nolazaiko tamin'ny fandresen-dahatra na propagande tamin'ny mpifidy rehetrarehetra teo dia hoentiko hanatsarana ny section na avaratrano dia ho hitany rehetrarehetra fa nytantara moa no oky tsara fa za tsy hiteny be da be hoe vitako ve le zavatra nyteneniko sa tsy vitako le nyteneniko satria fahefana ny indramina dia nindrana fahefana ny tena dia tsy nahalo dia hanatsara ny section na avaratrano zany zao ny matimatesana fa kosa mbola avo fotoana hiverenana au niveau an'ny ligue mampiezaka dia tsy miova inona moa le tanjona no sangany hatrany manoloana nireo section na efatra misy eto amin'ny niveau ligue na Nalamanga ary hitondra akizy mba satria avaratrano tsy afenina fananana champion du monde vice champion du monde amerina zay tantara izay indray ametraka amin'ny maizy azy ny avaratrano eto anivon'ny ligue na Nalamanga eo amin'ny sehatra régional nationaly ary indrindrandrindra mba fanirina ny international dia zay ihany koa tompolasy tompovavy no ametrahako ny veloma ho mandram-piona ho amin'ny heriny toy izao indray veloma tompoko.